Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Dia ampahiratana ny masony jamba ary ampahaladinina ny sofin'ny marenina. Dia tsambikina tahaka anjera ny mpandringa ary ioby ny lelan'ny mona. Fa iboiboka any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina. Amena vavaka sika. Dia rahalaza no asandratrayanao ry Andriamanitra raizina kafana masina mankasitraka indrindra amin'izao maraina izao. Nomenao fahavelomana ka izany no deranay anomezanay voninahitra ny anaranao masina manao hoe masina Jehovah tompony maro heniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Akoka manoloana ny fahamasinanao Jesosy tsy mendrika na iantso ny anaranao mangataka indrindra fo aminao amin'izao maraina izao. Diovy amin'ny ranao soa sasao amin'ny ranao madio mba ho afakelo ka Jesosy eo hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Metezanao anavao anay indray amin'ny tian'io ity ary dia omeo anay Jesosy ny famelan-keloka araka ny voalazanao tokoa hoe havaosiko isa-maraina ny famondram-poko aminareo. Saotra mpamonjy malala fa hanoteny soa mahafaly Jesosy eo mangetahetanao tokoa maniry anao miava-tsy-panavy aminao afahanay mamakivaky izao tontolo n'androandroany izao. Ta io ny teninao Jesosy eo, ta io ny teny masinao. Eny anao ilay teny tonga nofo kanonina taminay. Mbola velona aminay miaraka aminay ny filazansaranao ankehitriny ambarao indray ny sitraponao ho voninahitry ny anaranao ny antom-pisianay. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy ty tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Endre ny alalin'ny fitiavan'ny zanakatsika zany ny lohaten'ny fampahirizana ho zaraina amintsika amin'ity maraina ity. Ka sokafantsika ny baiboly filazantsara Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta nosoratany Jaona toko fa 3:4 ka hatramin'ny 1:20. Jean chapitre 3 verset 16 à 21. Vakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy heloina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo. Satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanameloana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Ka izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manaotona ny mazava fa andraho hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manaotona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny izay efa haintsika sanandro tokoa izany ampaherezana indray antsika amin'ny tian'io ity endre ny alalin'ny fitiavan'ny zanaka antsika. Ny zanan'ilay tokana no nomeny sy ny rany hoeto amin'izao tontolo izao. Ambaran'i Jesosy tenany fa tahaka ny nanandrata ny Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Manamarina izany Jaona mpanao batisa ka hoy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao ary tsy mora izany tsy akory fa miatra amanaina. Fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavo ny olona maro ary dia ho vonoiny ary rehefa afaka telona dia tsangany indray izy. Mbola maro ny mitady famonjena, fahamarinana amin'ny tenany sy ny asa ary mila vonjy amin'ny hafa. Moa ve ahazo vonjy amin'izany olona izany? Tsia ry havana.
tsy ahita izy satria tsy misy famonjena hoy ny tompo amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra hoy ny tompo nomena ny olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay nasiany ray tomboka se tamin'ny fanahy masina ka nilazany hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Koa raha misy maniry famonjena te hahita ny tavany ray dia izaho tadiavina fantatra ny zanaka dia hita fitia amin'Andriamanitra. Izany olona izany. Ny zanaka no namonjeny izao tontolo izao. Hoy ny teny retsika teo ry havana hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Inona ary no anjoan'izao tontolo izao zay namony ny zanaka ka nilaza hoe omboy eo amin'ny hazo fijaliana izy. Raha tokony ho izy ry havana dia fanamelohana ny tokony hanjo ny mpanota ny zanaka noharian'Andriamanitra izay nanohitra ny zanaka. Nefa ry havana tsarovy, nefa ny zanaka tsy tonga hanameloka ho izy, ary izany no ny fonany ho azy hoe ray mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary hatramin'izao hipetrahany eo an-tanakavanany ray izao dia mbola manao fifonana ho an'ny olona izy amin'ny hanehoany ny ratrany izay vavolombelona fa maty noho ny fitiavany hamonjy izao tontolo izao izy ka tsy manameloka. Ary koa na dia ny fanahy masina izay solotenany tonga eto amin'izao tontolo izao dia tsy nirainy hanameloka fa hamonjy izao tontolo izao. Fa hoy mantsy ny soratra masina, ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika ho izy izay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy hoy ny teny tompo no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina, ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy. Ary mandraka ankehitriny ry havana dia mbola miasa zany fanahy masina izany mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Azany na tonga ny Ezekely ny lohabava hoe raha velona koa aho hoy Jehovah tompo dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy amin'ny lalany mba ho velony izy. Koa aokary afako malalako mihaino izao filazantsara izao hodinitsika izay tena adidiny zany fanahy masina izany ao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia ny hoe tsy ny hanameloka fa ny hamonjy ny zanaka no hitsarana n'izao tontolo izao. Hoy ny teny teo hoe ny fahatongavan'ny zanaka dia mody ho fitsarana ihany. Koa i Jesosy izy no mazava tonga eto amin'izao tontolo izao. Nefa tsy tantin'ny olona ny fahazavany fa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Satria nahoana? Satria ratsy ny asa tonga fa nameloana izy amin'ny mpiasara velatsy rehetra. Satria tsy tian'ny olona aharihary ny asany. Koa dia sarotsaronana fotsiny, ary na dia ny jentilisa tsy say manantona azy satria ratsy ny asany. Koa izay olona manantona ny mazava hoy ny teny tompo teo dia ny zanaka no olona marina mba haseho ny asany satria atao amin'Andriamanitra izany. Ny fifosana, ny tsy fitiavana, tsy asany maisina va izany. Ny fiapangana, ny fahotany namana amin'ny hafa, ny lolopo, ny fialonana, ireny rehetrarehetra ireny. Sy izay miray tetika amin'ny olona manao an'izany. Moa tsy hevitra fa ny devoly no miapanga ny fahotan'ny olona eo amin'Andriamanitra. Ireny rehetrarehetra ireny dia asany maisina daholo fa tsy mba asany mazava. Koa aoka zava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo hoy ny tompo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra.
Ny asa ataon'ny kristianina dia atao amin'Andriamanitra. Koa aokary ho tsarovany mpiaino izay heverina hatao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga fandosirana ny hazo fijaliana. Ny asa ratsy mahazatra mantsy amin'ny mahampanota tsy atao amin'Andriamanitra akory izany. Koa aoka sika hisaina izay manao izany fa tsy mamendrika ny olona masina izany. Fiovana no ilaina ary izany no mitarika hoe fibebahana. Fa tsy tonga hanameloka izy fa hamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana Jesosy ho aza afapo na mijanona amin'ny asa ratsy. Fandao hanantona azy ary iantso ny anarany isan'andro dia ahavokatra asa tsara izay manantona ny mazava. Ny teny hoe izay mino azy, fa izay mino dia efa fitsarana rahateo. Fa ny iray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia Jesosy Kristy zany, dia tsy manaja ny ray ihany koa izay naneraka azy. Ary raha izao tontolo izao no tsy mino ny zanaka izay tonga teo aminy, ataony ahoana no fino an'Andriamanitra izay tsy hitany maso fa izy no endrik'Andriamanitra isehony eto amin'izao tontolo izao. Ao ny teniny ary misy tsy miaino an'izany teniny zany, izay tsy mino ary tsy miaino dia efa voaheloka rahateo ny tompo, fa izay mino azy ozy no manana ny fiainana mandrakizay. Raha ny tenin'Andriamanitra no iainana sy iveloman'ny olona ka tonga tongotry ny Jesosy eran'izao tontolo izao izy, moa tsy fiainana mandrakizay va izany ry havana. Ary raha misy olona tia an'Andriamanitra amin'ny fony tokoa, amin'ny fanahiny sy ny sainy ary ny heriny rehetra, sady tia ny namana ary ihany koa mitandrina tsara mba tsy hanafitohana na diany anankiray amin'ireo madinika ireo aza, moa tsy fiainana mandrakizay fa izany ry havana. Ary inona no kendrena afa-tsy ny fahatanterahany zanaka ho tahaka ny ray sy ny hananana ny sainy Kristy. Deja dia lehilahy sy vehivavy araka ny fon'Andriamanitra sy ny sainy Kristy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonom-bola mpanotany antsika ry havana dia maty hamonjy antsika Kristy. Iza no tsy maniry ny fiainana, ary iza no te hiala amin'ny Jesosy izay manana ny tenin'ny fiainana. Ndao ary hovalitsika ny tenin'ny tompo an'io hoe ianareo koa va mba te hiala? Avako malala ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Aoka isika angataka ny fanahy masina mba ho tanteraka ny fifaliana ao sy ny fifaliko. Fa tonga ozy ny zanak'olona mba hitady sy hamonjy ny very. Ary dia toy izao iny tenin'Andriamanitra no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa zay rehetra mandray azy dia omeny hery ka tonga zanak'Andriamanitra ka iantso azy hoe Aba Ray. Azy rery ny voninahitra. Antsika kosa ny fitatiavana ny zanaka, ny fitiavana ny zanaka, ny fatahorana ny zanaka ary ny fiverenana ny fibebahana. Amen. Vavaka isika. Jesosy tomponay io, sotranao indrindra zahay natongavanao tetsy an-tany. Amonjy an'ity zao tontolo izao ty, zao tontolo izao feno fankahalana, zao tontolo izao feno fialonana, zao tontolo izao feno faninjehana, zao tontolo izao feno faratsitsaina sy feno faratsipo. Ratsy tokoa izao tontolo izao. Zavatra mampalahelo ankehitriny dia maro koa ny kristianina voasingotra ny
sainan'izao tontolo izao, fomba fanaon'izao tontolo izao. Mamindraha foka miantra Jesosy, mamela ny elokay. Fa tsy tonga hanameloka anao mpamonjy, fa hanafaka anay amin'izany ratsy rehetra izany. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy, omeo tompo, omeo anay ny fanahy masina izay nolazainao fa tsy nomenao fanahy osa, fa fanahy mahery ahafahanay manositra ny asa ratsy rehetra. Jesosy malalo, aok'izay tompo mba ho hita ety aminay ny fanananay tokoa n'ilay zanaka ty anatinay. Araka ny teny Paoly hoe tsy izao intsony no velona fa i Kristy no velona ty anatiko. Ka rehefa velona ty anatinay ianao Jesosy dia moavoa tsara izahay ary ho hita aminay daholo ireny voa mendriky ny anaranao araka ny voalazanao any amin'ny boky ny Galatiana toko 5:12 dia ny fanananay ny voa tsara rehetra avy amin'ny fanahy masina, fitiavana, fandeferana, fahononam-po, eny etsetra Jesosy izay namarinanao tokoa fa tokony hanananay kristianina izay mpanara-drianao. Ka io tompo ny teninao tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay ka olazainao tokoa tahaka ny tenin'ny Isaia hoe ty fiainana ty dia manompo ahy amin'ny molotra kanefa dia ny fony dia manalavitra ahy. Toano ery zay Jesosy fa tsy mahavita tena ary dia meo isanandro ny fahazavanao ary andehananay mizotra mandrakariva hitady an'izany mazava zany dia mba ho voninahitry ny anaranao rery any ny antokisinay amin'izao fiainana izao ary indrindra ny andovana ny fiainana mandrakizay. Raisintsondrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ny Andriamanitra ny fiadanana ny masinantsika samy ho tanteraka ary aoka rovana avokoa ny fanahintsika ary ny aintsika ary ny tenatsika samy ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso antsika ary izy ihany no ahefa izany. Mandehana ho tompo amin'izao herinao izao miverena ho iny tompo amin'ny lalan-dratsy nareo, miverena amin'ny fiodina nareo. Jesosy tompo, ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Anao hatramin'ny taloha indrindra izany Jesosy, mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Fa ho an'ny mpanomponao kosa ny fibebana isanandro ary ny fatahorana anao ary indrindra ny finoana ilay zanaka tonga amin'ny tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Aleluia. Amen.